Ivadika ao anatin'ny vaovao ara sosialy isika trano atahorana irodana miisa 3 no nanaovan'ny sampana mpamonjy voina fitsiriana ny volana janoary ka hatramin'ny volana novambra 2022 teo. Ao anatin'ny vanim-potoana ny orana tokoa isika amin'izao ary ao anatin'izay vanim-potoana izay indrindra moa no matetika anisan'ny trangany izay firodanan'ny trano izay matetika moa miteraka fahafatesan'olona ihany koa. Fandrakotondratsimba nanao ny fanadihadiana nakanisary mamy Rasamuely. Ho an'ny eto andrenivohitra dia miisa 3 ireo fitsirihana trano atahorana irodana nanomboka amin'ny volana janoary ka hatramin'ny volana novambra 2022 ka ny 14 tamin'ireo nefa noravana araka ny fanazavana avy amin'ny sampana mpamonjy voina ty tsara lalàna. Anisan'ny noraisina fitaraina ihany koa no mahakasika ireo azy mety hiteraka loza ka misy 20 ny fitaraina voarainy tamin'izany. Enina kosa ho andrindra fiazonana mety ho simba. Mahakasika izay dia nitondra fanentanana ny avy amin'ny sampana mpamonjy voina. Hitotra tokoa zao ny fahavaratra ka mila foana zany tsika maila satria mety mafimafy ny fiaviny ndrivotra na amin'ny orana amin'ny fitoan'ity dia zany tokony atao zany dia raha misy trangandavatra mampiaya ohatra tambony titra trano titra hazo tongilana ny tanfonenana eny amin'ny arabe na any amin'izay toerana dia nividininy vahoaka ohatra eny amin'ny tsena zany hoe atahorana totoza zany dia mampandeha avy hatrany ny mpamonjy voina zany ny lalan'ny fangatahana ndefa demande manuscript zany na amin'ny taratasy dia atao fangatahana mivantana amin'ny lehiben'ny mpamonjy voina zay zany atao n'izay rehetra mety mahita na ohatra rety tsy tompony ianao fa manana ahiahy fotsiny dia mampandeha avy hatrany. Azo atao tsara no misoroka an'ireny loza teraky ny trano mirodana ireny amin'ny lalàna fampandrendesana miarony sampana mpamonjy voina. Mahakasika ny fanapahana ireny azy ireny dia nambarina avy amin'ny sampana mpamonjy voina fa ireo azon'ny komina no sandoavana vola fa ny ankoatr'izay dia misy fifanarahana tsy maintsy atao amin'ny tokony azy tahaka izany ihany koa ny tranga ivelan'ny komina Antananarivo renivohitra.